tsy miasa irery ireo fahefana-panatanteraka fa miara-miasa amin'ny olom-boafidy. Io no nambarany filoha lefitry ny antenimiera am-pirenena misahana ny faratany Toliara raha niaraka tamin'ny délégation tonga taty Antsanisiha izay notarihany filoha am-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Reto no solombavambahoaka mba mitsangana reo nahodareo zafady. Solombavambahoaka ny Madagasikara manana ny lafivaliny nosy. Miaraka amin'ny sénateur. Midika izany fa miara-miasa ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panalalana dikan'izay misy ny stabilité politique eto amin'ny tany sy ny firenena. 7 tao zay no nahazo fahaleovantena i Madagasikara. Mbo tsy nisy filohan'ny repoblika tonga teto voalohany zao filoha tsika dia Andriamatoa Hery Rajaomampianina. Nahaleo tentika 1960 am'izao andro ny filoham-pirenena hajainy zao dia vita ny goudron 107 km tompokilay sy tompokivavy. Nandritra ny fitsidia ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina taty amin'ny faritra atsimo andrefana nitokana ireo zava-bita maro isan-karazany dia nanotrona azy hatrany ireo solombavambahoaka voafidy tato anatin'ny faritany ny Toliara.